Vaovao avetsy amin'ny anivon'ny ANS Pifolokosa indray izy ity ho an'ny lafin'ny fahasalamana ara-panatanjahantena dia nikarakara conférence lehibe ry zareo avy eo amin'ny ANS izay niarahany tamin'ireo ministera maromaro sy ireo fédération ary ireo mpitsabo nampahafantarana izay mahakasika ny fahasalaman'ny atleta sy ny toe-batan'ny atleta izay. Ny fahasalaman'ny atleta iray sy ny fahalalana ny momba ny toe-batan'ny mpanao fanatanjahantena iray dia isan'ny antoka mampandroso sy mampivelatra ny fanatanjahantena. Ny zoma teo ary dia nikarakara ady-hevitra momba ny fahasalamana ara-panatanjahantena na ny médecine sportif narahana fanontaniana ny Académie nationale des sports niaraka tamin'ireo solitenan'ny fédération sy ny ministera vitsivitsy toy ny ministeran'ny fampianarana ambony, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ampy ireo mpitsabo manokana ho an'ny mpanao fanatanjahantena etsy amin'ny ANSP Flo. Eny tompoko ao anatin'ny programme d'activité ny Académie nationale de sport kotrany ny zatra iseho androany dia conférence fampizarana mikasika momban'ny médecine du sport. Ny thème moa dia mitondra ny lohateny hoe état des lieux et perspective de la médecine du sport à Madagascar. Zava-dehibe io satria tsika rehefa tena mitady vokatra dia tsy mba ohatran'ny jerevana akaiky mikasika ny atao médecine du sport satria miainga avy amin'izany ny ahafahantsika mijery na mijery mihitsy aza ny mety hitranga eo anatrehan'ny loza mitatao anatrehan'ny fanaovana fanatanjahantena avolenta ka tsy hoe ny fanatanjahantena avolenta ihany fa na ny mpanao fanatanjahantena tsotra aza zany dia mila ny ataontsika médecine du sport io. Ka ny ANS manokana zany dia manome lanja zay lafiny anankiray zay ary tafiditra anatin'ny département an-koa zay zavatra zay ka nisy eo androany zany disy conférence lehibe eo ambany fehina Andriamatoa docteur Anisy Andriamosarsoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena zay fantatrika tsara koa fa docteur izy ary makasitraka an'io zany itsondoa hijery anadiady inona marina moa zany atao médecine du sport zany ary inona ny andraikiny sy ny zavatra mety hoetiny eo fanatsarana ny vokatra amin'ny lafiny ara-panatanjahantena amin'ny ankapobeny. Inona zany no andrasana orinan'ilay conférence androany? Ny andrasana amin'io zany dia tokony hojerena akaiky amin'izay ireo docteur zay mikirakira ny médecine du sport io ary raha ilaina aza dia anofana mombany amin'izany ny Académie nationale du sport mba hiparitaka ny olona manana traikefa fa médecine du sport mba hitombo sy tsara ny fahasalaman'ny atleta dia mazava ho azy fa misy ny vokatra tsara rehefa voafehan'ireo atleta ireo mahakasika momba ny toe-tenany ty resaka physiologie io, anatomie io mazava ho azy fa psychologie koa anatin'ny raharaha io zany.